Mivavaka isika. Indreto ny fiangonanao Andriamanitra, manoloana ny seza fiandriananao ka manatitra fiderana, manonona fankalazana, manome voninahitra anao indrindra, satria ianao no mifehy ny tantaranay, mitantana ny lalanay, ary mahatanteraka ny dianay. Misaotra anao koa fa amarinanao aminay isan'andro ny teninao, fa zanakao sy asan'ny tananao izahay dia didinao ihany. Nikarakaranay tamin'ny fahefanao Andriamanitra ianao, nitsinjo anay ny masonao, nanolo-tsainanay ianao, ary afaka miatrika ny fiainanay andavanandro amin'ny fitoriana izay na manodidina anay azy, ny zavatra mahabe fanahiana, mampiorooro, mampitabataba. Mankasitraka anao izahay no ny fahafahanay mbola mandohalika eo am-pototry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy zanakao, ka mangataka ny famelan-keloka. Tompo diovy tokoa izahay ho afa-pahotana, aoreno ny fanahinao aty anatinay. Omeo anay ny fanahinao masina, azonay miaino indray, araka ny sitraponao ny soratra masina izay ho vakiana, ary mandray ny teny izay ho toriana aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anonanay izany vavaka izany. Amen. Salamo 7:30 manomboka eo amin'ny andininy voalohany hatramin'ny 7. Salamo 7:30 ny andininy 7 voalohany. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo izany. Aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao no ny amin'ny mpanao ratsy, ary aza mialona ny mpanao meloka. Fa hojinjana faingana tahaka ny ahitra izy, ka halazo tahaka ny ahi-maitso. Matokian'i Jehovah ianao ka manao vasoa, dia onina amin'ny tany ianao ka ho faly amin'ny fahamarinana. Ary miravoravo amin'i Jehovah ianao, dia omeny anao izay irin'ny fonao. Ankino amin'i Jehovah ny lalanao, ary matoki azy fa ataony tanteraka. Ary ampiseho ny fahamarinanao tahaka ny mazava izy, ary nirariny ho anao tahaka mitatao vovonana. Miantomena tsara, miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Aza teritra amin'izay ambinina amin'ny lalany, dia amin'izay olona manao sain-dratsy. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mbola miaraka hatrany amin'ny lohahevitra volana Novambra isika riavana ao amin'ny soratra masina izay novakiana tamintsika teo. Mandrasa ho avy ny Tompo. Rehefa mamaky ity salamo 7:30 ity isika, dia mahita fa ny toe-javatra izay nanery any Davida hanoratra izao tononkira izao, dia ny fisian'ireo olona matanjaka ara-toe-karena ambinina eny amin'ny fiarahamonina, ary ny fahatsapan'ireo mpanaradian'ny Tompo kosa ny mahalatsa-danja azy eo anatrehan'ireny sokajin'olona atao hoe manana, misetrasetra, mirehare noho ny fananana ireny. Azadonoina fa niara-nihira tamin'ny Asafa Davida. Izy no nandahatra ny Asafa ho mpitarika ny atoko-pihira. Ary eo amin'ny Salamo 7:70 dia mikikika ny amin'izany koa i Asafa manao hoe: saika solafaka ny diako, nahita ny ratsy fanahy ambinina. Izany ilay fiarahamonina nahateraka ity tononkira ity. Ary Davida tena efa ao amin'ny fahanterany no mizara ny traikefany amin'ny manodidina azy, izay atao hoe kivy, noho izay trangam-piarahamonina izay. Misongadina amin'ny ara-toe-karena, eny ny fahefana vokatry ny harena ananany, ny ratsy fanahy, ary latsa-danja ireo tsy manana. Hoy ny andininy 4:30, efa mba 5:20, efa mba tanora ihany aho ary efa antitra ankehitriny, fa tsy mbola hitako izay marina nafoy na ny zanany mangataka hanina. Ray aman-dreny lehibe tsy amin'ny ara-panjakana ihany
ary mpitondram-panjakana ihany fa fantatritsika moa Davida dia mpanjaka fa teo amin'ny traikefa-piainana koa i Davida manoratra ho fampianarana ny manodidina azy, ho fampianarana ny vahoakany hiandry ny tompo manoloana ny zavatra tsy maintsy hiaretana. Ny andininy fahafito tapany voalohany indrindra ry havana no horaisintsika fototry ny afatr'Andriamanitra amin'ity maraina ity. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo: miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy. Ny hoe miantombena tsara dia midika hoe mipetraha amin'ny fahalemem-panahy. Eo amin'ny andininy voalohany moa dia hoe aoka tsy hirehitra ny fahatezeranao. Milamina fotsiny ianao, mipetraha amin'ny fahalemem-panahy, mitsahara aza manao herisetra, manatona an'Andriamanitra ny fahatokiana, ary azo lazaina koa ny hoe andraso am-pilaminana ny asan'Andriamanitra. Miantombena tsara amin'ny Jehovah ianao ka manantena azy. Nahoana isika no ilazana hoe miantombena tsara amin'ny Jehovah? Misy antony anankitelo raha izao Salamo 117 izao, izay iantsonantsika hipetraka tsara amin'ny fahalemem-panahy, hiandry hampahatokiana ny asan'Andriamanitra. I voalohany dia ny fanazavan'ny soratra masina ao amin'ity Salamo 117 ity, fa afa ny fijerinao sy ny fijerin'Andriamanitra ny zava-misy mitranga manodidina anao na miseho amin'ny fiainanao. Ianao tezitra satria ambinina ny ratsy fanahy, fa Andriamanitra mijery ny fiarahamonina rehetra toy ny zavatra be velarana eo anoloany, dia mahita tsara ny fizotra ny fiainan'ny tsirairay, ny lalana alehany sambatan'olona. Izany koa ny antony andininy 15 manao hoe ankino amin'i Jehovah ny lalanao, matoki azy ataony tanteraka. Ny fijerinao dia kely ao anatin'ny vanim-potoana, mety hoe ny fahavelomanao, mety hoe ny taona iray tena andalovanao ny sarotra, na ny indray andro mampangiry firy anao. Fa Andriamanitra dia efa mamelatra ny fiainanao manontolo eo ambany masony. Ny lasanao, ny anketrinao, ny hoavinao dia efa voajerin'Andriamanitra, tsy ambongadiny fa amin'ny antsipiriany. Mahandrasa miantombena tsara amin'Andriamanitra ianao. Izay no antony. Ny fijerinao izay fohy, ny fisainanao izay tsy ampy eo anatrehan'ny fiheveran'Andriamanitra izay avo dia avo, eo anatrehan'ny mason'Andriamanitra izay mitsinjo ny olony, izany no mahatonga anao antsoina hoe miandrasa. Dia toy ny ray mpianakaviana anankiray ny feno tanjaka sy hery ary feno fitiavana, izay mahita ny zanany ao anatin'ny zava-manahirana, mitrotro azy dia mametraka azy ambony seza hoe andraso eo aho. Tahaka izany ny sarin'Andriamanitra ry havana, manana sandry mahery, manana saina matanjaka, vonona iahanao amin'ny fotoana rehetra. Ianao mety ny kelikely ny olanao androany, mety ny fikasanao amin'ny ity taona madiva hifarana ity to tsy mety vita, tsy mety tratra ny tanjona, fa nen'Andriamanitra efa mivelatra eo anoloany ny mombanao, apetra ny tsara ianao mba hiandry amin'ny fahalemem-panahy, ny fitsanganany amin'ny farany. Mahandrasa ho avy ny tompo. Izay ny antony voalohany, tsy mitovy ny fijeriko sy ny fijerin'Andriamanitra ny amin'ny zava-mitranga eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao. Ny antony faharoa dia ny fahatsapana fa io Andriamanitra io, atao amin'ny soratra masina ihany, dia tsy Andriamanitra mipetrapetraka akory raha mampiandry anao, miantombena tsara, fa Andriamanitra miasa mangina ary miasa amin'ny fotoanany, marina tsara, tsy mba tratra oriana. Efa nafarana ny amin'izany isika raha ny andoha izao volana Novambra izao niaraka tamin'ny lohahevitra hoe
mandrasa ho avy ny tompo. Miasa mangina amin'ny fomba tsy takatry ny sainao Andriamanitra, manoloana ny zava-mitranga manodidina antsika ara-piarahamonina, ara-pianakaviana, ara-ankonana eo amin'ny fiainanao manokana. Ary miasa amin'ny fahamarinam-potoanana izy. Mila miandry ianao, mipetraka tsara amin'ny fahalemem-panahy, mipetraka tsara tsy mitady izay hanavotana ny tena fa mandry azy amin'ny fanantenana. Antony faharoa dia ny hoe Andriamanitra tsy mangina Andriamanitra fa miasa amin'ny fotoana marina tsara izy. Antony fahatelo dia tsy hitantsika ato anatin'ny perikôpa riavana no mahatonga antsika antsoina hoe miantombena tsara amin'Andriamanitra. Fa eo amin'ny andininy fahavalo, hoy ny soratra masina ny anaran'ny Tompo: mitsahara amin'ny fahatezerana ary mafoiza ny fahavinirana, aoka tsy rehetra ny fahatezeranao fa ratsy no hiafaran'izany. Miandry amin'ny fahatoniana sy amin'ny fahatokiana ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isika, eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina isika. Tsy ho tezitezitra foana araka ny andininy voalohany, aoka tsy rehetra ny fahatezeranao. Miverina indray eto amin'ny andininy fahavalo: mitsara amin'ny fahatezeranao fa ahoana ho izy? Ratsy ny fiafaran'izany. Antsoina isika hiandry, hitombona tsara miandry ny Tompo, tsy amin'ny fo feno fahatezerana, tsy amin'ny fo feno fialonana, fa amin'ny fo feno fanantenana. Ratsy mantsy ny fiafaran'ny fahatezerana ary ratsy ny fiafaran'ny fialonana. Mahita isika mety mandreny hoe potika ny entanao an-trano satria tezitra ny olona anankiray. Mahita isika ary mandreny hoe novonoina ny zaza anankiray na novonoina ny olona anankiray no ny fahatezerana sy ny fialonana. Ry havana malala, mampitandrina antsika ao anatin'ny fiantsoana hoe miantombena tsara amin'Andriamanitra ianao ka manantena azy, ity soratra masina ity: eo am-piandrasana ny fiavian'ny Tompo, tandremo ny fahatezerana, fa ratsy ny fiafaran'izany. Tezitra amin'ny ambinina ve ianao mandrasa ny asan'Andriamanitra? Miarina ny manana ve ianao mandrasa ny asan'Andriamanitra? Izay ny antony itenenana amintsika hoe miantombena tsara amin'Andriamanitra ianao. Fa inona kosa ny tanjona raha toa ka antsoina ny amin'ny hoe miantombena tsara amin'Andriamanitra isika? Misy tanjona telo koa izay voasoratra ao anatin'izao soratra masina izao, somary ivelan'ny andininy voalohany hatramin'ny fahafito. Milaza ny tanjon'Andriamanitra eo amin'izay fampiandrasana antsika izay. Raha ho avy izy, ho ny tapany faharoa amin'ilay andininy fahafito, manao hoe manantena azy. Raha ho avy izy dia antenao tsara fa amongotra ny ratsy fanahy izy, ametraka fahamarinana sy rariny izy. Hitsara ary anome rariny sy fahamarinana ho an'izay ny aina tao anatin'ny tsy rariny Andriamanitra. Izay ny andininy fahasivy, ny anaran'ny Tompo: fa ny mpanao ratsy ho fongorana, fa izay miandry an'i Jehovah no andovan'ny tany. Manantena azy, miantombena tsara amin'Andriamanitra, manantena azy, fa ametraka fitsarana marina ho anao izy. Izay ny antony voalohany. Ny tanjona voalohany, fitsarana marina. Ny tanjona faharoa dia ny anomeanao ny anjaranao. Verimberina atao anatin'izao soratra masin'izao no hoe handovan'ny tany. Raha miresaka an'izany sika dia fantatsika ny lalan-tsain'ny maro hoe ny ho avy, ny anjarako amin'ny ho avy rehefa mitranga ny fotoana anankiray. Ary dia izany tokoa, amin'ny fotoanan'Andriamanitra dia omeny anao ny anjaranao. Amin'ny fotoanan'Andriamanitra dia hosoritan'Andriamanitra ho anao ny anjaranao. Andovan'ny tany. Tsara baky teny hoe azo tany be dia be azy zany. Amin'izao fotoana mahasarotra ny
ny fananantany zao tsia fa la ianjara omen'Andriamanitra anao de ny ety an-tany de efa malalaka zany miandry ny fotoanan'Andriamanitra isika fa ny antony fahatelo de mieritreritra ny eny an-danitra koa amin'ny lova-tsara io eny amin'ny andininy fa 430 de misy soratra masina manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo miandrasany Jehovah ka tandremo ny lalany dia anandratra anao andovan'ny tany izy ho faly ahita ny amongorana ny ratsy fanahy ianao anandratra anao andovan'ny tany izy raha lefa lavidavitra indray ny hevitra zany tsy ilay fitahiana eto an-tany tsy ilay velarana be ny fahasoavana iainantsika sy rialavantsika dia ny havelomantsika ety ambonin'ny tany fa raha miteny hoe hanandratra dia mieritreritra zavatra avo kokoa isika ny fanjakany ny lanitra ny fiarahamonina amin'Andriamanitra ao amin'ny voninahitra havana ireo telo ireo no tanjon'Andriamanitra raha mametraka atsika hiantompona tsara izy voalohany ho avy izy tsara anome anao ny rariny sy ny fahamarinana eo amin'izay tsy rary ny heverinao mahazo anao ny faharoa ho avy izy anome anjaranao amin'ny fotoanany miantombena tsara amin'Andriamanitra manantena azy ary ny fahatelo ho avy izy anandratra anao hiara-manam-boninahitra aminy andova ilay tany vaovao sy lanitra vaovao engany ry havana ho tsaroantsika tsara fa Kristy no hatanteraka izany fanantenantsika izany miandry azy ny faharetana isika ao amin'ny fitoniana lavitra ny fahatezerana malona ny zava-mitranga manodidina antsika ary indrindra atoky fa izy no fotoana farany hampiarana ny fitsaran'Andriamanitra amin'ny fotoanan'i Jesosy Kristy no hiatra manerana ny tany ny fitsarana anomezany anao ny anjara tsara ao amin'ny fanjakany ety am-pamaranana dinio no hoe misy toe-javatra mampisalasalanao ve mitranga ao amin'ny fiainanao ka tsy mampitombona tsara ny fiandrasanao ny tompo ny faharoa dia ny hoe inona no mampitebiteby anao ka tsy mameranao hiandry ampahatokiana ny fiavian'ny tompo ny fahatelo dia ny hoe raha ho avy ny tompo sao mbola misy zavatra tokony amboarina eo amin'ny fiainanao tsy mandromandry fa mikitaontaona dia amboary zany fa hoy ny soratra masina amboary ny lalan'i Jehovah ataovy mahitsy ny lalan-kalehany amen ivavaka isika isaoranay ianao Andriamanitra ny teny izay nanafarana ao anay tsapanay tokoa fa manatsandra mahery ianao ary vonina hamonjy anay amin'ny fotoana anao Andriamanitra manao antsoavy ianao mba ahatonga anay hiandry am-pitoniana ny fiavianao ka nametraka ny tononkira-panan'i Davida manao hoe miantombena tsara amin'ny Jehovah ianao ka manantena azy tompo miandry ianao izahay satria fantatray tokoa fa ny fihevitray dia tsy fihevitrao mandrakariva miandry ianao izahay satria nampahafantarina anay fa tsy hoe mipetrapetra fotsiny ianao na mijerijery ny manjoanay fa miasa mangina ary marina amin'ny fotoananao Andriamanitra miandry ianao izahay satria fantatray fa tsy sitrakao ny fahatezerana na ny fialonana malona ny fisandratany manodidina anay fa ratsy tokoa ny fiafarany ny fahatezerana misaotra mampanantena anay fa ho avy ianao hampanjaka ny rariny sy ny fahamarinany ny ray tsara ho avy ianao hanolotra anay ny anjara anay dia ny ety an-tany fa indrindra anandratra anay hiara-manjaka aminao ao amin'ny voninahitrao mandrakizay ampahareto amin'ny fikandrasana ny fiavianao izahay tompo ry raha mbola ety anivony zao tontolo zao ary izahay dia mangataka anao homba anay indray amin'ity tontolo andro ity izay hamakivakianay ny ora fiasana ny ora fianarana ny ora fikarakarana rehetra amin'izany dia atao fantatray fa ilay sandrinao mahery no manohana anay
mitantana anay ary miara miasa aminay. Petraka eo ampelantananao ny ankonanay, ny ara-panahan'izy ireny, ny ara-pahasalaman'izy ireny, ny ara-tokantrano ny isam-baravarana. Ataovy mahay mitodika aminao ary miandry anao amin'ny fitoniana koa izy ireny ry Tompo. Tononay eo aminao ny manana ny marary rehetra, ireo mitondra fanahintainanao amin'ny nofiny, na izay miara-mivavaketo, na eny an-dalambe, na any amin'ny toeram-pitsaboana, na any an-tokantrano. Vangio ary amarino ny fahasalaman'izy ireny ry Tompo. Ampaherezo ireo misehatra eo amin'ny fitsarana mba hitsara marina ary hanome rariny izay tokony hahazo izany. Jereo ireo manana olana samihafa, ianao analalaka ny lalany mba tanteraka ny diany. Apetraka eo ampelantananao Tompo ny firenenay, ny ezaka rehetra ho amin'ny fanavaozana, ho amin'ny fampandrosoana izay tononona isan'andro eto amin'izao firenen'izao ankehitriny, dia hiasao aminao amin'ny fahefanao sy ny fahasoavanao ilay tompony fiainam-baovao. Apetraka eo ampelantananao koa ny fiangonana amin'izao fidirany amin'ny advento izao, mba hanome fanantenana ny manodidina azy ny kristianina tsirairay, mba hitory ny fitiavanao mahabe fanantenana ny amin'ny famonjena ny fiangonanao, na mpitondra fivavahana izy ireny na laika. Dia faly izahay manambatra ny vavaka tononay amin'ny nampianarin' Jesoa manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay anio izay anona sahazao anay, ary mamelany ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raiso amin'ny fahatokiana ary nitsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Aza matahotra anao fa momba anao aho, izao mahalala ny hevitra iverako anareo ny Tompo, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.